Alatsinainy fa 17 ny volana aogositra taona 2020 sy 2000 miaraba tompoko lahy sy tompoko vavy ary manasanao anaraka ny vaovao hatramin'ny farany eto amin'ny TV Plus Madagasikara fitiavanao dani miaraka manoatra amiko ny vaovao amin'ny ity andro alatsinainy ity miaraba anao. Androany ity tany ambovimbe dia nitanterahany filohan'ny fanavozana ny Repoblika ny kolonel Mikael Randrinirina ny fampihavanana ny filohalefitra fa 7 fonds Philobert sy ny kistiran'ny antenimieram-pirenena teo aloha Henri Jean-Michel tsy midika fa hiala tsy ho filofilefitra fa 7 sy ho lehibe mpanoatra nefa ny solavam-bahoaka Melavonjy ohatra ny filohan'ny fanavozana. Tsy mbola tafarana hatramin'izao ireo mponina ravatrano any Tanandava Tomasina faharoa araka ny fitarainan'izy ireo tsy ampy ahafahana manarina sy manorina trano fonenana vaovao ny fanampiana nomena ireo trabony raha ny fitarainan'izy ireo hatrany. Atsy amin'ny nosy Mauricie kosa niakatra fitsarana androany ary toeram-pitso eo anatrehan'ny Bercé Port-Louis ny fandiniana ny fangatahana fahafahana vonjimaika misy antobola ny mpandrara malagasy Mamindra-Vatomanga aritra 2 andro izany hoe ny 17 sy 20 aogositra ny adevitra mahakasika izany. Vaovao ny toetrandro vinavinaina mbola toetra mirampitsiky ny orana amin'ny faritra maro eto Madagasikara vokatry ny fisian'ilay rahona ao atsimon'ny Madagasikara tombanana miverina ho maina ny ankapobeny ny andro amin'ny farany herinandro ankoatry ny tapany avaratra atsinanana raha mitatry ny folobe famantarana ny mety ho toetry ny andro. Amin'ny vaovao politika ny tanteran'ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika kolonel Randrinirina Mikael tany ambovimbe ombany ny fampihavanana ny filohalefitra fa 7 sady solomam-bahoaka ambovimbe Androy Melavonjy Philobert sy ny questiora ny antenimieram-pirenena teo aloha Henri Jean-Michel. Tsy tokony hisy antsony hoe anaindray izao fa mila mihavana ny samy malagasy hoe ny filohan'ny fanavozana tsy midika fa hiala tsy ho filohalefitra fa 7 sy ho lehibe ny mpanoatra nefa ny solomam-bahoaka Melavonjy resana natanteraka fa miala kelikely koa ny filohan'ny fanavozana satria nanao ny tsy mety sy nampalahelo ireo olona ireo ny tena ny ranonambarany tao ambovimbe omaly alahady araka ny tatitra hoetiny Zo Rabarjon. Fa ny androy ny fampihavanana ranonambaran'ny filohan'ny fanavozana teo mason'ny vahoaka sy ireo mpanao politika marobe nanatrika ny fampihavanana teo amin'ny filohalefitra fa 7 ny solomam-bahoaka Melavonjy Philobert sy ny questiorany antenimieram-pirenena teo aloha Henri Jean-Michel omaly alahady 19 aogositra. Tsy tokony hisy intsony ny adiady ary mila maneho fihavanana sika ty androy mba ho modely ho an'ny Madagasikara ho amin'ny fampihavanana hoy ny filohan'ny fanavozana ny Repoblika. Mila mifankatea tika nao te handroso fa tsy hialy avao naseho ay telo mirahalahy fifankatiavagna manao ka nareo manomboka eto amizay tena tsara areo amizay zahay telo manomboka eto. Tsy midika nefa fa hiala tsy ho mpanohatra ny fitondrana na tsy ho filohalefitra fa 7 ny solomam-bahoaka Melavonjy Philobert ary tsy atao ampiady ny politika. Naho milongo zahay tsy midika fa hiala tsy ho mpanohy tsy rangahy io. Hiala irimara rangahy io tsia mijanona amin'ny ty maha irimara azy reky mijanona amin'ny ty maha filoha mifanohitsy azy reky fa izahay miezaky mampiseho amin'ny Androy manontolo miezaky mampiseho amin'ny Madagasikara manontolo fa azo atao ty milongo mifankatia ndrate eo i politika ay politika eo ne manimba tikagny eo. Milamina tanteraka ny fihavanana amintsika hoy ny solomam-bahoaka Melavonjy Philobert ny irimaranay fa ny filohan'ny fanavozana de ay hoy izy manoloana ny vahoaka marobe na de vempanina fa 7 aza ny tenako de aorian'ny filohan'ny fanavozana ny kolonel Randrinirina Mikael
ho iatrany mila vonjy Philobert. Hafaty azo, hafaty anareo. Hafaty ahy, hafaty anay. Ahy zaho mila vonjy, azo ihe zanak'androinao teraky androy ty kolonely Mikaely Randrianirina filohan'ny fanavarao zany Repoblika Madagasikara. Zay sa tsy zay atavo mavazo anareo raha fa milamigny foty manjelanjelatse ny filongoa misy amizao mila vonjy miaraka amin'ny filohan'ny fanavaozana Repoblika Kolonely Mikaely miaraka amin'ny zoky be Henri Jean-Michel. Ankoatry ny ombifolo ho fampihavanana dia nanolotra nofokena amin'ny tampihavanana ihany koa ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblika nandritra ny lanonana fampihavanana tao Ambovombe omaly alahady. Ny fandray tanana sy ny fampijery anaty maso ireto mpanao politika roalahy ireto izay midika fa tsy misy intsony ny lonolony ary tapitra teo ny ady politika. Amin'ny pejy politika hatrany dia mampitandrina manoloana ny fisian'ny fanakorontanana atao eny amin'ny université ny italiany kabinetra ministeran'ny fampianarana ambaratonga ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Araka ny nambarany ny fitandrona ny fandriparemana sy ny fiantohana ny tontolo fianarana milamina no tokony atao laharam-pahamehana no tsindriny ihany koa fa samy manana ny andraiky ny ministera ny université ary ireo tompony andraikitra isan-tsokajiny ka tokony arahina ny andanatohatra amin'ny fitakina na mitandrina ihany koa ty tompony andraikitra ty amin'ny mety hidiran'ny politika amin'ny raharaha eny amin'ny université izay mety hisy fiantraikany amin'ny mpianatra sy ny fiarahamonina. Tsy tokony hitarika amin'ny fanakorontanana ny fitakiny amin'ny université raha nambarany tale kabinetra ministera ny fampianarana ambony sy fikarohana ara-tsiansa. Dr Ramaefa Soubarbe manoloana ny mety hisy ny hetsika fanakorontanana ny filaminana eny amin'ny ireo toeram-pianarana. Nitsindry fa fitandrona ny fandriampahalemana sy ny fiatohana ny tontolo fianarana milamina no tokony ho lahara-pahamehana mazava ho izy ny fizarana andraikitra eo ministera ny université ary tompony andraikitra isan-tsokajiny hafa tokony antefa amin'izay fitakina ary arahina ireo antanatohatra voafaritra. Maro ny fangatahana ataontsika fa fantaro hoe iza no anjarantsika mpianatra sy mifandraika amin'ny fianarana ataontsika. Matetika itsika mangataka hoe esory ny mpitantana raha tsy ao amin'ny université dia ozytsika hoe mbola anjarantsika ve ny ivelan'izany. Ho an'ny ministera dia tokony fototra amin'ny fifampiresahana sy ny fitadiavana vahaolana fitakin'ny mpianatra. Tsy tokony hanohitohina filaminana eny amin'ny université sy ny cité universitaire zany nampitandrina manokana ihany koa ny taleny kabinetra ministera amin'ny mety hidiran'ny lafiny politika amin'ireo raharaha eny amin'ny université. Tokony hojerena ho izy ny mety fiantraikan'izany amin'ny mpianatra sy ny toeram-pianarana ary ny fiarahamonina. Tsara zany mamantatra manomboka eto fa ao amin'ny convention de collaboration de pouvoir ampiasaitsika ny fahefan'ny ministera ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa dia mijanona atreo amin'ny fanofanana anareo sy ny famalavalana antsika tsy hanitsaka ny plate-bande-ny hafa, tsy hanitsaka ny tontolony hafa, aoka ny hetsika rehetra zay atao na ny fitakiana zay atao dia iorina mafy ao amin'ny fahavitana sy fahatomombana ny fianarana zay ho ataonareo fa tsy hanohitohina ny filaminana na eny amin'ny université na ao amin'ny université satria ny fisiany fanohitohinana amin'izany dia manohitohina ny fiarahamonina. Ka rehefa manohitohina ny fiarahamonina izy dia zary fanakorontanana. Ka raha efa fanakorontanana ny misy dia misy ndray ny tompony pouvoir famerenana ny filaminana. Tanjona araka nambara ny tandrona ny tontolo fianarana milamina ahafahan'ny mpianatra mifantoka ny fianarana ary voaka ho tanora manam-pahaizana sy tompona andraikitra vonona andray anjara amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara. Mirakatra fitsarana androany ary toeram-pitso eo anatran'ny BRC Paul Louis ao Maurice ny fandinihana ny fangatahana fahafahana vonjimaika misy antobola ny mpandraraha malagasy mamy Ravatomanga aritra roa andro izany hoe ny 17 aogositra. Devitra momba izany simbolana eo ny fanoherana ny famosorana vonjimaika ity mpandraraha malagasy ity ny Financial Crimes Commission na ny FCC. Grazie Andretsitoera.
Androany sy rahampitso 20 aogositra no andiniany ny fitsarana BRC ao Maurice ny fangatana vaovao napetraky ny mpisoloava ny mpandrara malagasy Mamravatomanga ny ahazony ity farany fahafana vonjimaika rana Antobola fanapa-kevitra no raisiny BRC taorina ny fiainona azy teo anatrian'izy ireo tamin'ny 30 jolay lasa teo raha tsy aivina nametraka fanoherina mialoha ny Financial Crimes Commission ka nanohitra ny fahafana andiniana ilay fangatana vaovao momba ny fahafana vonjimaika n'ity mpandrara malagasy ity nambara ny FCC fa tsy ampy anamarinana ny fametrahana fangatana vaovao ireo antony sy singa natolotry ny mpiaro azy esoriny FCC anefa izany fanoherana ara-pitsarana izany taty aorina ny sokatra araka izany lalana ahafahan'ny BRC nandinika mivantana ny votoatin'ny fangatahana fahavana vonjimaika io na izany aza mbola manohitra hatrany ny famitsorana vonjimaika arahana Antobola ny Mamravatomanga ny FCC hoenona mandritra ny fotoam-pitsarana ny fanazavan'ny FCC sy ny any mpisoloava ny fiarovana alohan'ny amoahany Bail and Remand Court ny fanapa-keviny raha ny lahatsoratra navoaka ny mpanao gazety ny Le Défi Media Group ao Maurice sy aivina fa ifanolavin'ny BRC tamin'ny Desambra 2022 ny fangatahana voalohany nataony Mamravatomanga azona fahafahana vonjimaika amin'ny alalan'ny fandoavana antoka no mafisy ny fitsarana tampony tao Maurice izany fanapa-kevitra izany tamin'ny volana Mena 2024 andrasana kosaraka izany toy ny valim-pitsarana aorian'ny Androany sy Rahapitso talata mahakasika ity raharaha ity. Ho antomasina indray sika amin'ity vaovao manaraka ity tsy mbola tafarina hatramin'izao ireo mponina ravatrano ho an-tanàn-dava Tomasina faharoa araka ny fitarainan'izy ireo. Tsy ampiafana manarina sy manorina trano fonenina vaovao ny fanampina nomena ireo otrapony araka ny fitarainan'izy ireo misy ireo nanana trano lehibe kanefa lasa tsy mananky alofana amin'izao fotoana izao no ny fandravana ireo trano tao an-tanàn-dava mangataka fanonerana mifanaraka amin'ny fahavoazana na azy ireo niarambona ary mangataka ny fitondram-panjakana izy akaiky ity olana sedrain'ny mponina ravatrano ity mamitsina andrembola sy omekarana efitsana. Efa iray volana izao no nisy ny fandravana trano teto an-tanàn-dava Toamasina faharoa no nifisiany tetika asan'ny SPAT hatramin'izao tsy mbola miaina anaty fahasairana ireo mponina tsy mbola ndrozy tamin'ny fanarenana sy fanorenana trano fonena vaovao ny akamaroan'ireo trabona noho tsy fampinienty-manana manao izany. Ravatrano rehetra nindrana trano amin'ny fianakaviana daholo de hoe pendant un mois ipetrahana efa ho avy zao ny ray volana hatramin'izao zay tsisy ny kako manokana zao manana zaza Clément zao de napetraka agny aman'olona nalefa man'olona mihitsy mandrapavy any moalo hatramin'izao tsisy ninina iverina amin'ny fiaignany amin'izay zay de ipetraka amin'ny tany ipetraka agny tafilagnitra. Tokony atao mifanaraka amin'ny fananana no ravana ny fanonerana omena ho hatrany ireo mponina nisy ireo nanana trano lehibe tompony tany amin'ny fananana karatany ary taratasy-ketra radalany saingy tsy fanaraka amin'ny vidin'izany ny vola fanorenana nomena azy ireo mangataka ny jerena manokana ity olona ity ireto olona eto an-tanàn-dava ireto. Zefa zany de tsy olombelona satria ny antony dia dradradradraina hainao manjery fa nomena tany 250 mètres carrés izahery miaraka amin'ny vola 10 millions d'ariary ho an'ny trano vato 20 millions d'ariary ho an'ny trano azo 10 millions d'ariary 20 millions d'ariary ho an'ny trano vato zay tompo dia tsy nisitraka an'izany satria zay dia tsy nanoratra anarany tsy midika velively zay ny fa maditra zay tsy maditra zay tompoka fa niaro ny fanananay mba tsy ho rava ka zay dia tsy nisitraka an'izany satria tsy nanoratra anarany nalefa tany amin'ny guichet unique nandeha tany zay fa tsy afaka misitraka izany zay satria tsy nanoratra anarany ka mangataka re zay tompoko mba jereviny zoma olombelona satria olombelona zay reto fa tsy biby ary ravatrano zay jusqu'à zao tsisy trano ipetrahana nefa ny ananany banque trosa mamelony tena zay tompo. Ankoatra ireo efa ravatrano misy amin'ireo mponina ao Tanandava ihany koa no mbola nahazo taratasy fampahafantarana amin'ny andravana ny tranon'izy ireo no ity tetika asa ity raha ny fanazavana trany. Amin'ny vaovao ny toetrandro dia vinavinaina mbola hitohy hatramin'ny rahampitsony orana amin'ny faritra maro eto Madagasikara vokatry ny fisian'ilay rahona ao atsimon'ny Madagasikara. Rahalavitra tsikelikely morontsiraka kosa izany amin'ny fisasahan'ny herinandro amin'ny Larobia tomanana miverina ho maina amin'ny ankapobeny ny andro amin'ny farany herinandro fa koatra ny tapany avaratra tsy nanana raha tatitry ny foibe famantarana ny toetry ny andro araka izao tatitra oetiny Gracia mandresy toerana izao.
Nahitana orana ny faritra maro teto Madagasikara nanomboka ny sabotsy teo ary mbola vinavinaina hitoetra amin'ny rahampitso izany na dia ao anatin'ny vanim-potoana ny mahitany azy. Araka ny fanazavany Sampandrara, mpamantatra ny toetry ny andro, voakasika izany indrindra ny faritra Atsimo Atsinanana, avaratra andrefana ary ny faritry ny Avoatany. Mifandray amin'ny fisian'ilay rahona ao atsimon'ny Madagasikara ny antony rotsakorana ny amin'ireo faritra Atsimo Nosy. Eto amin'ny faritra Nalamanga, Bongelava, Itasy ary Vakinakaratra kosa dia mety hisy orana madinika na oram-baratra tsindraindray, indrindra amin'ny tolakandro. Tsy midika fa tafiditra anatin'ny fotoam-pahavaratra ny orana misy amin'izao raha ny fanazavan'ny foibe famantarana ny toetry ny andro. Araka ny vinavina ny mpamantatra ny toetry ny andro hatrany dia tokony sitaka tsikelikely ny morontsiraka ilay rahona ao Atsimo Nosy manomboka eo afovoan'ny herinandro ka hitodika miandalana amin'ny andro maina ny toetrandro, indrindra ny faran'ny herinandro. Tsy hisy tranga mahery vaika hina kasika ny nosy kosa amin'ity herinandro ity raha ny tatry ny foibe famantarana ny toetry ny andro hatrany. Fandarana manokana eto amin'ny TV+ Madagasikara, iresana momba ny tanora malagasy sy ny fahaleovantena ny any ivelany. Anasana n'Andriamatoa Johnson Jean Firmin, PDG ny orinasa Radosson Général Tsoedine sy Ramatoa Ravinarindra Miarnadia, tali général ny orinasa Radosson Général Tsoedine any Bobay. Arahanao eto amin'ny TV+ Madagasikara ny talata 12 aogositra aorian'ny vaovao eto amin'ny TV+ Madagasikara. Araka iny dia raha ampitso aorian'ny vaovao no anarahantsika ny fandarana manokana izay ianasana ny vondron'orinasa RGT avy any Dubai iny. Tsika hatrany ny fampahalalam-baovao zava-dehibe ny ahafantaran'ny vahoaka ireo vola andalana no lanina teny ny antenimera-pirenena hoy ny sonavam-bahoaka Mamiaja Charlot Questeur fahatelo. Anivo ny antenimera-pirenena commune Antsenavoly no notsidihana nanaovan'ny tatitra atao amin'ny distrikany Mananjary ary Fokotany roa no nisantarana izany sy ny lalàna mipaka any amin'ny fiainan'ny vahoaka ny tena noresahana mivantana omaly talata araka ny tatitra TV+ Mananjary. Nidina fotony sy nanao tatitra tamin'ny vahoaka tao amin'ireo Fokotany mandrafitra ny commune ambanivohitra Antsenavoly distrikany Mananjary misy olombavambahoaka voafidy tao Mananjary Mamiaza Charlot Questeur fahatelo amin'ny antenimera-pirenena ny herinandro teo. Ny Fokotany Ambodiara sy Fokotany Safitaina no nanatanterahany fitsidihana voalohany. Anisany nisongadina tamin'izany ny fampahafantarana ireo lalàna nolaniana antenimera-pirenena indrindra ireo izay mipaka mivantana amin'ny vahoaka. Fotoana zao fanaovana tatitra satria vita ny fivoriana ara-potoana teo dia misy ny lalàna lany efa nitolonganay nanomboka tamin'ny andron'ny honorable père son âme Zao Jean ny fampandaniana ny lalàna nitoka gasy zany ka azo taterina, azo amboarina, azo tanehina, azo amidy. Ny faharoa lalàna mikasika ny tany-bazaha na ny tany nakolona terrain nationalisé efa lany tamin'ny lalàna natolotry ny filohanay sy teny Randriana Soloneko ny lalàna manerigna amin'ny fanjakana malagasy ny tany ny vazaha rehetra, ny tany misoratra amin'ny kolon rehetra na lay atao hoe terrain nationalisé. Nalaninay koa ny lalàna hoe ny lalàna rehetra eto Madagasikara koa dia mba ataovy teny gasy, iny ankety ataovy teny gasy, ny PV ataovy teny gasy, fa ny lalàna rehetra, ny didim-pisarana rehetra manomboka zao dia ho atao teny gasy satria lanina isomasara zany lalàna zany ka dia isorana tanteraka ny fitondram-panjakana sy nanda fa naneky ny ampadaniana amin'izay lalàna zany. Nandritra ny herinandro iny moa ny tatitra sy ny fidinana ifotony nataony solombavambahoaka amin'izao raha hoany commune Antsenavoly manokana. Vahoaka maro no tonga nanatrika izany tatitra izany ary nanatrika tao ihany koa ireo ray aman-dreny ampanjaka sy ireo ben'ny tanàna. Zava-dehibe ny ahafantarany vahoaka ny tatitra ny solombavambahoaka hoy izy ary ihany koa no lalana ahafahana miaino ireo etaetan'ny mponina eny fotony raha ny nambarany hatrany. Avy any Mananjarytsika dia ao ampovoambony ao indray ao Fianaratsoa mila tanora vonina andray andraikitra ny firenena malagasy hoe ny mpanao-tsaina avy ny fanavozana ny général Lucien Rabiarmana efa maro ireo tanora manao zavatra ho tombotsoan'ny be sy ny maro ankehitriny ho any Matsihatra ambony ka mila alahitahaka ireo tanora manerana Madagasikara. Izany no antony naresan'ny Fianaratsoa ny andro raisam-pirenena ho an'ny tanora tamin'ity taona 2024 ity.
mbola maro ny asa miandro ho an'ny tanora ny fampandrosoana ny firenena. Tsy tokony kely soroka trano ny tanora mampiseho ny maizy azy sy ny fandraisana andraikitra ny ivon'ny fiarahamonina raha nambarina nisy tsy ny tanora sy ny fanatanjahantena ndritra ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny tanora taty Fianaratsoa ny herinandro lasa teo. Manentany ny tanora trano ny mpanolontsaina avy eo anivon'ny fanavoasan'ny République Madagasikara Général Rapermianana Lucien handray andraikitra amin'ny fampandrosoana ny firenena. Maro koa izy ireo ny tanora efa maro misehatra amin'ny zavatra maro samihafa eto Matsatrambonika antony nanaovana ny andro iraisam-pirenena eto Fianaratsoa satria efa tamin'ny taona 17 ny farany iray izany ny faritra. Remilay lava ny ona dia ny tanora ro avaloha satria io sambasepy. Midika izany fagnareo tanora no hely lehibe andrandray ty firenentsika ity. Irafa nataony razam-bentsika tagny aloha tagny saika ho lasa ho hira-pirenena moa hoe Madagasikara tanindrazanay. Nitarina reo ray aman-dreny reo tamin'izay hoe misy anganana reo tanora. Misy antony zay vanamanakely zay ny andro ny any ty. Nanakely zay no maly efaky maly arindrindrako ny any. Ka manentana tsika tanora aza misalasala. Raiso ny andraikitra. Agnareo no avy ty firenena ty. Ity faritany Fianaratsoa ty moa ny fidiarana azy manokana dia eto misy tanora manao zavatra araky lazainy Andriamatoa ministra teo igny Sambalengy igny fa marina. Eto misy tanora mikaroka manao zavatra ho tombotsoan'ny be sy ny maro mamorona azy mamorona tetika azy ary efa misy tena maro nefa miatra any amin'ny fiainan'ny vahoaka sy ny fiainantsika menakavy mizavatra sy ezaka ataon'ireo tanora reo. Tanterana ny herinandro lasa teo ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tanora taty Fianaratsoa ny fankalazana nasionaly no natao izay natreny manam-pahefana maro avy eo anivon'ny fitondram-panjakana. Ny vaovao sosialy kosa mandalo fotoana sarotra ny fanabeazana ny tanora. Ankehitriny isan'izany ny atolotra isan-karazany mandalo ny maso sy ny sain'ny tanora izay tsy voafehy vokatry ny fivoaran'ny teknôlôjia io ihany koa ny fitobaky ny karazana zava-mahadomelina isan-karazany. Isan'ny fitaovana iray ahafahana manampy amin'ny fanabeazana ny fidirana anatin'ny fikambanana ara-pivavahana isan'izany ny fikambanana tanora adventiste na JR manampy eo amin'ny fanabeazana tanora ary manatanteraka lasy etsy votovorona amin'ity herinandro ity. Zakandriamahery sy Omekara Nevijanona. Matetika ireo ray aman-dreny variana amin'ny fitadiavana ka tsy maharaka firy ny zava-misy iainan'ireo tanora. Maro nefa ny zavatra lalovan'izy ireny any anaty fiarahamonina any. Ao no lasa mivaro lava amin'ny zava-mahadomelina. Eo ihany koa ny fivoaran'ny teknôlôjia izay sedra goavana iainan'ny tanora. Manampy betsaka amin'ny fitaizam-pivavahana ireo tanora ny fidirana amin'ny fikambanana ara-pinoana toy ny fikambanana tanora adventiste. Manabe ara-batana, ara-tsaina ary ara-panahy izy ireny indrindra rehefa anaty lasy. Izany hoe lasy entina hamolavolan'ny tanora hanao fomba fiainana vaovao, fomba fiainana miaina amin'ny fahamarinana, taizana hiaina amin'ny fahamasinana ary kosa nefa ao anatin'izay rehetra izay dia hiaina ampitiavana. Fahazarana izay mety tsy nahazatra azy ireo tany aloha kanefa ho volavolaina anatin'ireo hetsika maro isan-karazany. Tanora manodidina ny 4 manana salan-taona 9 hatramin'ny 15 taona. Ireto tanora pilasy ireto avy amin'ny faritra Analamanga, Vakinakaratra ary Bongolava. Manao antsoavo mba hanohanana ny fikambanana manabe tanora toy izao ny solombavam-bahoaka ny Madagasikara, Ratolo-Janahary Arsène izay atao anatin'ity fikambanana tanora adventiste ity. Ity koa zany manao antso amin'ny fitondram-panjakana ny hanohanana ny fikambanana tahaka an'izao satria manampy be ny fampandrosoana ny firenena. Izany hoe raha azo atao ny manohana amin'ny fitaovana rehetrarehetra na arabola dia hanaovana antso amin'ny tompona andraikitra mahefa mba hijerena manokana satria heverina ho hery anankiray ao amin'ny firenena raha mahavoavolavola tanora tahaka an'izao. Tanterahina mandritra ny herinandro eny votovolona ity lasy ity izay ahitana hetsika maro an'ny tanora izany. Zao antsika dia anaraka ny resabe.
Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampiseho anatin'ny pejiny. RN2 Mandraka. Fiarabe iray no nivadika ao anaty arabe ka tapaka ny lalana. Raha ny loharanom-baovao, mbola ny fampisikirana tao anatin'ilay fiarabe ny mpamily azy, ary efa afaka tao ka nentina namonjy hopitaly. Ny pejy Laura Gas mampafantatra andrasana isofaty ve ao anatin'ireo lavaka be eo akaikin'ny rotsorotsy Andravoahangy ireo. Misy lavaka be iray ihany koa eo amin'ny rond-point Andravoahangy eo. Eritrereto anie hoe misy zazalatsaka hoe hifitra ne. Manaitra ny tompon'andraikitra fa vao maika hiakatra ny rano satria miditra fahavaratra isika dia vao maika tsy hita ireo lavaka ireo. Ny pejy Zanaky Mananjary Vatovavy mampafantatra. Orambe Damaona lahaly. Tongatra ny Ambalavao ny orambe Damaona be. Tsy vitan'ny orambe fotsiny nefa no nitranga tao Ambalavao lahaly. Faneraka tamin'ny Mbolangina Vandra, Vatravatraka sady Mamorifitra. Hita fa niakatra tanàna ny rano amin'ny Fokotany Masindrano sy Akady rano raha nitsikahatra io maraina io. Angatana mba tsy hitohy intsony ny rotsakorana Damaona be satria raha tsy izany dia mbola hitohy ny fiakaran'ny rano. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra tahaka izao ny fiakaran'ny rano ao Akady rano sy Masindrano, Mananjary taorian'ny orambe iny. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampiseho anatin'ny pejy ny loza ampifamovozana teny Vohibato Ambalavato, Andrainjato, alina tokony tamin'ny folo. Fiarantondra olona avy mivavaka ity Tradozy ity. Olona 7 ny tao anatiny, 4 naratra ary 4 nentina namonjy hopitaly. Ny vondrona vaovao faran'ny fil d'info official mampafantatra mpiandromby hita faty ary lasan'ireo olon-dratsy ny lohany tao amin'ny commune ambanivohitra Malaimbandy, Patry Menabe ny sabotsy lasa teo, tokony tamin'ny Sivoralina. Ifenanivon'ny fianakaviana ny razana ary efa misokatra amin'ny fanadihadiana momba ity trango ity. Ny pejy 24 heures madama mampafantatra ho amboarina ny lalana mampitohy an'i Tomasina sy Marotsehitra. Nisy ny fionana teo amin'ny filohan'ny Badiana ny Banky Arabo an'ny fampandrosoana ara-toe-karena aty Afrika Andriamatoa Abdoulaye Kaashe sy ny filohan'ny fanavaozana Mikael Randrenirina tao Durban Afrika Atsimo ny tolakandro teo. Tetikasa lehibe miisa 3 ny voaresaka ka isan'izany ny fanamboarana ny lalana mampitohy an'i Tomasina sy Marotsehitra. Ny ambany amin'ny asa voara-pita Antananarivo sy Tomasina ary ny RNB sy Tsirony Mandidy sy Maintirano. Ny pejy 24 heures madama mampafantatra vonjena an-dranomasina tao Sainte-Marie. Olona 4 no avitra somatsara tamin'ny sambo-mpanjono anja. Tojo fahasimbana teny an-dranomasina tao avaratry Sainte-Marie. Niala ny zoma 14 Aogositra 2024. Vantany voana ray fampitam-baovao ny fitsiny ny trankalozan an-dranomasina avy amin'ny fikambanan'ilay Lot de Mer. Nitafika an-dranomasina ao amin'ny détachement naval Sainte-Marie. Dia nandray ny andraiky ny avetrany nanao ny fikarohana sy vonjena ny Tradoza. Niara-ny salata amin'ireo miaramila tatsambon'ny détachement naval Sainte-Marie tamin'izao etsika vonjy sy vonjena izao moa. Ny sambo aingam-pandeha an'olon-tsotra fanorilahy, ny fanakalozana sy fampitam-baovao ara-potoana avy amin'ny APMF sy ny Centre de Fusion d'Information Maritime. Maraina ny sabotsy 15 Aogositra 2024 dia tonga somatsara teny amin'ny tobo fiatsoana tsambo izy ireo. Serasera député Olivier Mamou official mampiseho anatin'ny pejy ny tonga nitsidika ny distrika an'Amboasary Atsimo, ireo ministra Telo Menada, ny fiarovam-pirenena sy ny fahasalamam-bahoaka ary ny ministra délégué misahana ny gendarmerie. Ny andron'ny alahady 15 Aogositra 2024 maraina, nijery mba hanamafisana hatrany ny resaka fandriam-pahalemana maharitra atao amin'ny distrika an'Amboasary Atsimo ka ny solombavambahoaka roa mirahalahy vita ato anatin'ny distrika an'Amboasary Atsimo sy ny OMC district no nandray azy ireo taty atoerana. Taorian'ny fionana ireo solombavambahoaka dia nidina nijery ireo rehetra izay tokony harenina sy izay azo hatsaraina teny amin'ny hopitaly be sy HRD ramatoa minisitry ny fahasalamam-bahoaka ka ny solombavambahoaka Mamou Olivier mihitsy no nitondra azy an-tanana teny an-toerana. Saorana hatrany ny filohan'ny fanavaozana ny Repoblikan'i Madagasikara sy ny après ministre lehibe ny gouvernemanta tsy manao ambanin-javatra ny distrika an'Amboasary Atsimo. Ny pejy TV Plus Info mampafantatra sarimihetsika nodomandry teo amin'ny fahenina amby 30 taonany ilay mpiralao sarimihetsika Amerikanina Hayden Panettiere izay fantatra indrindra tao amin'ny nilalaovany tao amin'ireo andeha tantara Heroes sy Nashville.
andao andaky fifananana baolina kitra fota 7 inter-entreprise miarabantsika rehetra tenako moa dia hery izay anisan'ny mpiasa ataon'ny orinasany voisa 20 taona teo io zay misy izay mamokatra ny vokatra fanadiovana ao an-tokantrano toy ny lovia, fanasana vilia ny fanasana lamba, ao koa ny fanasana carreau. Raha eo amin'ny tontolon'ny kitra indray kosa zany dia eto anivon'ny orinasa dia efa mandray anjara foana na eto amin'ny commune na eo amin'ny fokontany. Fa amin'ity indray mitoraka ity kosa izay zany dia somary akatra amin'ny sehatra matianina kokoa. Izay no mampatonga na iroso amin'le foty inter-entreprise karakarain'ny Tele Plus Madagasikara ity. Hitantsika amin'izao moa zany efa tena vonona tanteraka tokoa ny ekipan'ny Voesa. Na dia mbola amin'ny 5-6 septembre ho avy izao ara ny lalao dia efa vonona tanteraka izay. Ho anareo izay mbola tsy nanoratra anarana tongava fa miandry anareo koa izay ary vonona ifanandrana aminareo tsara. Tiaty vonona sa tsy vonona ny Voesa. andao andaky fifananana baolina kitra fota 7 inter-entreprise. Tournoi interclub féminin iatsonanareo andriambavilanitra rehetra tia mandaka anisaka ny Mahamasina stade annexe Paris Mahamasina amin'ny 7 aogositra amin'ny fotoanantsika izay mbola tsy voantso ekipa pirenena malagasy zany hoe tsy tao anatin'ny Baria antsonay avokoa ianareo ndao sika iazakazaka iara-iazakazaka sika iara-andakitsika iara ibata fandresentsika ato anatin'ity samba andao andaka karakarain'ny TV Plus Madagasikara. Amin'ny vaovao ara-toekarena kosa indray mavesatra loatra ny hetra zakain'ny orinasa eto Madagasikara ho ny profesora Ukra Johnson manam-pahaizana ara-toekarena araky ny fanazavany manakana ny orinasa tsy velatra sy ampitombo ny fampiasam-bolana izany vezatra izany tsy ampy izy ny fepetra fanalefahan-ketra sy fampirisihana natao ny fanjakana anohanina ny sehatra tsy miankana mifamatotra amin'izany ihany koa ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanohanana ny tantsaha mba ampivelatra ny famokarana sy ny tsenam-barotra anatiny. Hetra mavesatra manimba ny orinasa ny toekarena ny vahoaka ary ny firenena hoy ny profesora Ukra Johnson manam-pahaizana ara-toekarena momba ny vesatry ny hetra eto Madagasikara. Araky ny fanazavana dia mbola avy ny hetra zakain'ny orinasa ka mametra ny fahafahana mampiasa vola sy manitatra ny asany. Rehefa voafetra ny fahafahan'ny orinasa mitahiry sy mampiasa ny vola azony dia miaina ihany koa ny fahafahany mamorona asa ny mampitombo ny famokarana ary mifaninana ho an'ny tsena. Ho azy dia ilaina ny fanamafisana ireo fepetra manamora ny fampiasam-bola tsy ampy izy ny fanalefahana ara-ketra sy ny famporisiana efa ataon'ny fanjakana raha mbola tsy mahavita manome toerana malalaka ho an'ny orinasa hivelarana izany. Tsy mijana amin'ny sehatry ny orinasa ihany nefa ny olana fanao mafisiny fa fampiankina ny fampiroboroboana ny indostria sy ny fanohanana ny tantsaha ary ny mpamboly. Raha mitombona ny famokarana eny fotsiny dia afaka mamatsy akora ho an'ny indostria izany ary raha mivoatra ny indostria dia mitombo ny fahafahana manodina sy mivarotra ny vokatra eto an-toerana. Karaha ohatra zany ny takin'ny fanjakana hetra be lehibe zany le orinasa dia ny zavatra mitranga dia zao tsy afaka manao investissement na namokarana intsony le orinasa. Dikan'izany zany le orinasa zany mihemotra eo amin'ny fanaovana innovation fanaovana investissement ny famokarana be lehibe dia eo zany tandremana tsara hoe tsy tokony atao be tatao ketra ambony be ho an'ny orinasa fa leo ny orinasa mamorona arena amelona firenena fa firenena tsy mahaforona arena zany dia efa firenena efa maty tsy mahaforona arena koa ny sehatra tsy miankina dia ny vahoaka no maty satria raha ohatra izy mihemotra dia tsy afaka mamorona asa intsony dia maty zany ny vahoaka satria ny vahoaka nefa tsy maintsy andeha hitady asa dia eo zany ny tena olana. Ho an'ny profesora Ukra Johnson dia tanjona dia ny famoronana rojo ara-toekarena iray manomboka eny amin'ny famokarana hatrany amin'ny tsena ahafahany tantsaha ny orinasa ary ny toekarena nasionaly misitraka ny tombotsoa.
fa mbola tsy hevitra ihany koa ny mindrana ny fitoeram-panofanana ireo inspecteur de l'administration pénitentiaire izay ao amin'ny sekoly enam amin'izao hoy ny ao amin'ny sekoly pirenena manofana ho mpandrarany fonja enap. Maniry ny amindrana zany tanteraka eny amin'ny enap ny eo anify ny fandrarana ny fonja rano nambarany tale général ny mbola isy ny fandaminana mahakasika izany raha ny fanazavana tafapetraka ankehitriny ny tale général vaovao ny sekoly enap ary izay solo ny tale général teo aloha izay tantana nandritra ny 10 taona navarany inspecteur général de l'administration pénitentiaire zavatra manana Pierrot tale général vaovao fa ilaina ny fanovana ao anivon'ny sekoly nandritra ny famindram-pitantanana teo amin'ny rotonda. Nisolo ny tale général ny sekoly pirenena manofana ho mpandrarany fonja izay nitantana ity sekoly ity nandritra ny 10 taona. Nanjimby azy ny inspecteur général de l'administration pénitentiaire Zavatra namana Pierrot hitantana ny sekoly pirenena manofana ho mpandrarany fonja ao atetezam-bary Thomasina. Nisongadina ny finiavany tale général vaovao hitondra fanatsarana sy fanovana ny sekoly nandritra ny lanonana famindram-pitantanana teo amin'ny Roatonta. Ity sekoly misy atika ity dia tany biolona 100 hektara izy ity. Izay zany toerana tokony ho an'ny sekoly. Akora nefa ny agagana kehitriny araka ny vaovao elo 30 hektara sisa izao misy atika izao 30 hektara. Izaho tsy te hoe hiady sy hifamombaka amin'ny olona izay any nahazo azy tany fa fantan'ny ministera ny mahalala tokony atao fa ny zavatra tiako hoe tenentina atao kosa dia tokony hoe zana ny hahazahoana izany 30 hektara izany ho amin'ny anaran'ny ministera sy amin'ny anaran'ny sekoly ka atao ny fampifena ity sekoly ity. Eny amin'ny sekoly pirenena ENAM eto Antananarivo ny fanofanana ireo inspecteur de l'administration pénitentiaire fa tsy eny amin'ny ENAP hatramin'izao mbola adihevitra moa ankehitriny amindrana izany tanteraka eny amin'ny ENAP raha nambarana ny tele général ny fandrarana ny fonja izay nanatrika ny lanonana famindram-pitantanana. Ilay fampiofanana n'ilay inspecteur amintsika miteny izao dia mbola any amin'ny ENAM. Misy adihevitra maromaro ihany mahakasika anazy io zahay sy ny hambokonay zany dia hoe aty amin'ny sekoly fa ny manana mpandrarana fonja mianatra ireo inspecteur nefa ianao mijery lavitra dia ilainy mpandrarana ny fonja koa ilay fisokafana satria raha ny amin'ny ENAM mianatra dia ireo mpianatra ireo dia hofanina ho mpiasam-panjakana ambony izany hoe mivelatra kokoa izy raha ohatra ka eo amin'ny lafin'ny fiofanana zany dia tsy maintsy sisy fandaminana io zany atoaty mino afa tsy ho ela tsony. Mbola isy ihany koa ny famindram-pibaikona eo amin'ireo tele général ny sekoly Roantota aorian'izao. Mbola misedra olana ny mponina eny Mieritseatosika amin'ny famatsiana ny rano raha nitatitry ny ben'ny tanàna mba fitsinjovana ny vahoaka indrindra ao amin'ny fahatongavan'ny haitany noho izany dia ametrahana forage misy asivy réservoir telo aritry borne fontaine anjato ny mahery fiambana pina ny fototrasa misy ny safidy ny angina kosa izy manoloana ny toetra raha-pirenena eto amin'ny firenena amin'izao na dia isan'ny nitarika tonona tamin'ny 20 septembre aza hoy ny fanazavana hoe teny sivelana ireo mazava. Tingana lehibe no anatsarana ny famatsindrano ao Mieritseatosika nanatomboka omaly tamin'ny alalan'ny tetikasa iran'ny komina sy ny fikambana raisiny pirenena araka nambarany ben'ny tanàna Parso Andriambolanarivo dia forage misy asivy réservoir telo ary borne fontaine 370 no atsangany ho fanampiana ireo fotodrafitrasa izay efa misy. Jalo ny mponina amin'ny resaka rano, ny fotodrafitrasa tsy maraka, ny fotodrafitrasa ananan'ny komina Mieritseatosika, forage anankiroa, réservoir anankiray, borne fontaine na 7 Ny mponina Mieritseatosika nefa efa mananiky ny 2 alina sy 2 hetsy ny 5 arivo sy 5 alina amin'ireo na ny 9 alina latsaka kely dia eto amin'ny renivohitra no mitoby. Izany hoe ilay fitson-drano madio ho an'ireo mponina izay eto amin'ny renivohitra satria ny any amin'ny periférika ataontsika hoe tsy dia manana olana ihany raha ny fatra ao anatin'ny ambanivohitra. Ao anatin'ny fanantenana fotodrafitrasa mazava ho azy satria misy ny convention iarahana andalam-pamolavolany zahay ohatrany hoe contrat de bail
individuel na rovina zany mifampirasa ivelana amin'ny commune ny amin'ny fotoana lavabe any fa ny fifanaraha-piaramiasa moa zany dia mipetraka tsara zay ny ilana tanytsoroka an'ireo anivon'ny rafitra isanambaratonga ara-pahefanana ny district zany na ny taniparitry ny rano ny teti-bola sy ny fitantanana azy dia tsy miditra amin'ny tapambolan'ny commune ary tsy ny commune no mitantana azy fa manana fahaleovantena tanteraka ny mpiara-miombonantoka amin'ny fanatanterahana an'izay famatsiany zay. Anotrona izany ireo tompon'andraikitra isantsokajiny dia nitale ny ministeran'ny rano ny fanadiovana sy ny fidiovana ao amin'ny faritra ny Itasy sy ireo tompon'andraikitra ao amin'ny faritra Itasy ihany koa. Dia isan'ny tarika ny tola tamin'ny 12 septambra kosa ny ben'ny tanàna dia nanamafisy fa nisafidy ny angina aloha manoloana ny toedrarà eto amin'ny firenena. Mila mafisina ny fiaramiasa ny fotony amin'ny alalan'ny fampitoviana ny fomba fijery sy ny fomba fiasa mba isin ny fampandrosoana eto Madagasikara. Lalana iray ahafahana mahatratra izany indrindra ho an'ireo distrika lavitra toa ny Amboasary Atsimo ny fiaramiasa amin'ny fanjakana foibe. Isan'izany ny fametrahana ny rantsan'ny VFM na ny vovonan'ny fiavoazana Madagasikara ao Amboasary Atsimo hoy ny sekretera jeneraly ny vovona. Vavao tanterany Mamitsindrimbola sy Omegarany Avitsana. Anisan'ireo distrika lavitra ny fampandrosoana hatramin'izay ny distrika n'Amboasary Atsimo raha ny fanazavana. Saika ny olany tsy fampitsakafo ny tsy fandriampahalemana ny fahasahiranam-ponana afantarany ity distrika ity hatramin'izay. Lalana iray ahafahana miala amin'izany rehetra izany ka isi ny fampandrosoana ny fiaramiasa amin'ny fanjakana foibe. Mila atao mirindra ny fomba fiasa ny fotony amin'ny fomba fiasa ny fanjakana mba hipaky ny fotony ny fampandrosoana. Paikady iray ahafahana manana tanteraka izany ny fiaramiasa mivantana amin'ireo olom-boafidy samihafa sy ireo mpitarika ny fotony amin'ny alalan'ny vovona ny fiavoazana Madagasikara na ny VFM. Anisan'ireo distrika voalohany nametrahana ny rantsa ny VFM ny Amboasary Atsimo mba hisitrahany ny fampandrosoana haingana. Ataoko hoe mana sansy manoka tika amin'ny faritra Atsimo toy ka zay tiantony hoe lafa natao ty fananganany VFM chaque district natao voalohany tamitsika toy mendriky tehany zay satria lafa niala Antananarivo avaradrano zay toerana nanganany foibe fikambana vovonany VFM io tsy manarakaraka azy zay niala province Antananarivo voalohany ty Amboasary eto tika izay engany Amboasary eto voalohany am'izay fiarana iaby hatao tika manaraka eo tika izay Amboasary voalohany amin'ny resaky fampandrosoa satria tiatony tsangana VFM hanoany fitondra io fampandrosoa ataon'ireo resilahatsy tika iaby resilahatsy zay deputé 20 mahery fa tena miasa izay fitondram-panjakana zao. Natsangana ny farany anandro teo ny rantsa ny VFM ato amin'ny distrika n'Amboasary Atsimo. Anisan'ireo mpandrindra ny VFM ato an-toerana Irakotinirina Joseph Richard sy Andria Mamonjy Olivier. Tournoi interclub féminin hiatsonanareo andriambavilanitra rehetra tia mandaka anisaka ny Mahamasinatsika stade annexe Baria Mahamasina amin'ny fasivany roapolo 30 aogositra amin'ny fotoanantsika izay mbola tsy voantso ekipa pirenena malagasy zany hoe tsy tao anatin'ny Baria antsonay avokoa ianareo ndosika iazakazaka iara-iazakazaka sika iara-andakitsika iara-ibata fandresentsika ato anatin'ity sambandao andaka karakara ny TV+ Madagasikara ho an'ny sokajy vehivavy ity. Ny sara ny fisoratana anarana dia roetsy ariary monjy ny loka miandranareo nefa ao anatin'izay roetsy ariary zay dia eo ny lelavola akoatran'ny lelavola dia misy ihany koa ny trophée sy ny médaille mari-pahatsiarovana loka goavana no atolotry TV+ Madagasikara ho antsika sokajy vehivavy rehetra ndao sika andaka ary.
Tantarany film iray karazana nataony tao voalohany resaka hoe fanatanjahantena ho an'ireny mpianakaviana fotsiny. Dia hoe fotony atao football zany. Koa zareo hoe histoire izy io de mba to afaka mba manday anjara tsika. Dia tsy manina fa za mba karazana fanazarana anareo ihany. Ireo tsy hoe ekipa tanaty club ireo fa reny mpianakaviana mihitsy ny tanana mbo ihany no baolina mitaiza vatana zany. Za zao reny mpianakaviana dia sady miasa ny alatsinainy miasa dia ny atalata après-midi mikitrana. Dia larobia indray miasa dia alaka misotro zo indray mikitrana dia alaka zoma indray miasa. Dia tsisy olana be ao anatin'ny tokantrano zany le izy satria le vady manohana tily le izy dia manohana ny izy dia tsisy fikorontanana anatin'ny tokantrano na hoe adino ny tokantrano fa mirindra tsara. Tonga anday anjara amin'ilay zany mahalinana le mivoaka. Tanao mba mivoaka kely fatra karazana mba hoe fangalana fankarivotra kely ho anjareo le momba mbola tsy ampinisan'ny mpitsabo-nify sy ny atovavy eto Madagasikara raha oharina ny filamponina sy ny fenitra iraisam-pirenena hoy ny lavitry ny mpitsabo-nify sy ny atovavy efa tsy mila mandefa marary sy anivelany intsony anefa raha ny fitaovana izay misy eto Madagasikara hiatrika ny congrès entina anatsarana fitsaboana sy ny asan'izy ireo ny 20 hatramin'ny 20 aogositra izao any Morondava ny mpitsabo-nify sy ny atovavy hoy Sivelandre Mazava. Araka ny fenitra iraisam-pirenena dia tokony hisy mpitsabo-nify iray ho an'ny olona iray alina. Eto Madagasikara nefa dia efa tombanana ho mpitsabo-nify iray ho an'ny olona 204 sy iray alina. Manodidina ny 700 ny isan'ireo mpitsabo-nify misy eto Madagasikara amin'izao fotoana izao, saingy eo amin'ny 700 ihany no tena misoratra ara-dalàna. Ankoatra ny tsy fampiany isan'ny mpitsabo, mbola misy ihany koa ny fanampy amin'ny fahafanimponina mahazo fitsaboana nify manara-penitra, indrindra ny amin'ny faritra lavitry ny renivohitra. Na izany dia efa misy eto Madagasikara amin'ny fitaovana sy ny teknôlôjia ilaina amin'ny fitsaboana nify maro samihafa. Ny olana anankiray ihany koa dia ny fahalafosan'ny fitaovana sy ny kojakoja hoentina mitsabo ny nify sy ny atovava somary lafolafo zany satria afarana avokoa izy ireny, ary izay no mahatonga an'ilay fiaraha-miasa amin'ireo fournisseur ireo satria mila jerevana zany zay mba hanomezana fahafapo ny mpiarabelona mba tsy dia hisy elanelany be zany raha zavatra mitovy ny tarify ny zavatra atao any an-dafy any dia ny eto zany mbola manana tombony satria latsaka be zany ny vidiny ohatra hoe hanao couronne ny zircone zao raha any an-dafy any mety mandeha 1000 euros, aty nefa mety vita ny 1 million d'ariary. Ho fanatsarana hatrany ny fomba fiasa sy andinina ireo paikady vaovao entina hampandrosoana ny sehatra ny fitsaboana nify eto Madagasikara dia no kongresy ireo mpitsabo nify sy mpitsabo momba ny atovava ny 10 hatramin'ny 20 aogositra ho avy izao any Morondava. Hetsika lehibe izay anangonana ireo mpitsabo nify sy mpitsabo momba ny vava any amin'ny faritra samihafa manerana Madagasikara izany. Fotoana ihany koa andinina ireo olona sedra ny sehatra hifanankalozana traikefa ary hametrahana paikady na tsarana hatrany ny kalitao ny fitsaboana nify eto amin'ny firenena. Andriantahina dia isan'ireo mpifaninana tafiakatra ao anatin'ny fifaninanana nasionaly ao anatin'ny sokajy découverte Madagasikara raha ny lalao copie-coller 2024 no asian-teny. Ie, za premier dauphin tamin'ny mystère Vakinakaratra tamin'ity taona ity. Ilay izy moa zany raha resaka mozika efa hatramin'ny kely no nanao mozika. Efa manana ny hirany manokana i Jor Andriantahina ary milofo amina zavakanto maro izy raha ny hita mba ho tombotsoan'ny tanànany haviny ao Vakinakaratra. Ekeko fa mitady ny maso ianao se mety azo asianao ndao fa miandry anao aho. Ni anya minawan Tita ni masuk izayan Tiao mahadao La vida pakai kilifu.
ny ray pahatelo ny mpizahatany tonga eto Madagasikara dia avy any Europa avokoa raha tatitra ministera ny fizahantany. Hitarina amin'ireo firenena Europeana hafa nefa ny tsenan'ny fizahantany eto Madagasikara ny fanazavana mbola betsaka ireo tsena azo trandrahana sy azo ivarotana ny tolotra Madagasikara mba ahafahana mampitombo isa ireo mpizahantany tonga eto an-toerana. Hitarina any Allemagne, Bulgarie, Roumanie sy Pologne ny tsenan'ny fizahantany eto Madagasikara ka hanomboka amin'ny volana febroary 7 araka izany dia isy ny sitina avy amin'ireo firenena ireo hitondra mpizahantany hitsidika any Madagasikara. Vaovao tateriny mampitiny andrimbolo amin'ny sarany Omega Haneftsana. Efa miarina ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara taorian'ny krizy samihafa. Hoy ny ministera ny fizahantany efa nahitana fitombony ny isan'ireo mpizahantany tonga nitsidika Madagasikara ho an'ny enim-bolana voalohany taona 2024 ity. Efa misy ny rafitra napetraka izay hoentina ampiroboroboana ity sehatra ity. Tafiditra anatin'izany ny fisokafana amin'ireo firenena samihafa ahafahana mivatra ny tolotra Madagasikara. Efa maro ireo orinasa iraisam-pirenena no namaly ny antso amin'ny alalan'ny fanokafana sidina na tolotra ho aty Madagasikara. Mitoetra andreo fifanarahana samihafa izay manokatra firenena maro ho avy hitsidika ny Madagasikara tahaka ny ao Europa. Tsenatsika dia mbola tsena Europeana no nibahana ny ray pahatelo ny mahery ary zareo dia isehatra ao anatin'izay mba hanao izay ahafahana mitona mpizahatany maro be avy any Europa ho aty Madagasikara. Anisany handray anjara mivantana izy amin'ny fampahafantarana ny Madagasikara eo amin'ny tsena iraisam-pirenena ny tsena Europeana ao anatin'ny fanatrarantsika trano ny tanjona mba hitombo ny fahatongavan'ny mpizahatany eto Madagasikara. Manana an'ilay plan marketing de la destination isika ao anatin'izay dia anisany lahara-pahamehana ny tadiavana lalana vaovao hatrany ahafahana mampitombo ny tsena efa eo am-pelatanana dia izay no ny fanaovan'ny tsony tamin'izy ireo. Raha ny resaka ny fanaovanay dia manomboka ny volana febroary 7 sy 20 hatramin'ny volana desambra dia efa ho hitantsika mivaingana ny akon'izay asa fampahafantarana efa ho ataony manomboka izao mandra-pahatonga ny fotoana io. Hanomboka eo zany ny fahatongavan'ny mpizahatany izay efa kendrena mba atratrany amin'ny 200 isaky ny vol tonga ary ao anatin'ny isan-kerinandro dia isy foana izay fiverenana izay dia azontsika tsaina amin'izany hoe manahoana ny akon'izay any amin'ny recette touristique sy ny isan'ny mpizahatany tonga eto Madagasikara. Notanterana androany fifanaraha-piara-miasa amin'ity orinasa Bulgarie ity hanomboka ny volana febroary 7 ny sidina avy amin'ireo firenena Europeana voakasika ity fifanarahana ity. Andriantahina dia isan'ireo mpifaninana tafiakatra ao anatin'ny fifaninanana nasionaly ao anatin'ny sokajy découverte Madagasikara raha ny lalao copie-coller 2024 no asian-teny. Ie, zaho premier dauphin tamin'ny ministère vakinakafy tamin'ity taona ity. Ilay izy moa zany raha resaka mozika efa hatrambola kely no nanao mozika. Efa manana ny hirany manokana i Dior Andriantahina ary milofo amina zavakanto maro izy raha ny hita mba ho tombotsoa ny tanànany aviany ao Vakinakaratra. Ekeko fa mitady ny maso ianao se mety azo asianao ndao fa miandranao ao. Ekeko fa lavitra ny any aminao any tsy hita ny masoko izay any ty ao mahandry ao. Lavitra vakaiky ny voko foana lavitra vakaiky ny voko foana miandranao ny anjaranao rehefa tonga ny fotoana miandranao ny anjaranao rehefa tonga ny fotoana
manasantsika anaraka ny voambolana izao. Ity indray ny voambolana inarantsika ny mahalala sy mampiasa azy. Kanokanina. Ny hevitry ny hoe kanokanina dia entina ilazana ireny karazana haingo mahafinaritra, izany hoe kojakoja sy fitaovana andavanandro fo haingo mahafinaritra. Raha amin'ny teny vahiny mahalaza azy dia hoe goodies na ihany koa gadget. Voambolana izay azo ampiasaina amin'ny andavanandro ohatra atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity rehefa amin'ny teny malagasy. Mahafinaritra ireny miditra ao ambiraony fa feno kanokanina mahasarika amin'ny maso no sady voakojakojany avokoa ny azy ny fitaovana enti-miasa. Hitantsika ihany koa voambolana ohatra atao anatin'ity fehezanteny manaraka ity, jejo mihitsy ny findainy amin'ireo kanokanina anaingony azy. Na koa hoe eto anivony vondrona TV Plus Madagasikara, anjara asan'ny sampana arabarotra ny mametraka ny kanokanina avy amin'ny orinasa mpiara-miasa mba hisongadina tsara izy ao anatin'ny fandaharana vokariny. Rehefa izay ny fatatsika dia azontsika izarana mampiasa ity voambolana hoe kanokanina ity fa tsy voatery manafangaro teny vahiny hoe goodies na koa hoe gadget intsony rehefa amin'ny teny malagasy. Sarobidi ny teny malagasy ary fahaizana mahafehy azy. TV Plus Madagasikara. Saotratsika anaraka ny eo ara hoe faritra maromariana Madagasikara nefa mampiasa ny motoculteur Agriplus mafy sy mora kojakojaina izy reto. Manana fitaovana maro ihany koa ny Agriplus afaka ampiarahana azy arakaraka ny asa izay atao. Siny Orange eo anilanao manolotra ho anao. Moteur action. Naona toko. Salama. Toko. C'était fraise. Ien, tsotra betsaka. Masonana toko. Io, merci. Naona madame. Manaona. Tsara vitana be madame. Ahoana? Madame azao hitako sakafo maraina teto za mitondra zavatra tsara tare ho anao. Kiraro amidiko. Zavatra tsara tare. Amidy iny? Amidy ein. Tsara. Ie, tsara. Vita vazaha. Ohatriny ty? Meko anao 125 000. Fa pointure firy aloha ty e? Pointure tratiny eo pony e. Atonina amin'ny madama tsara io. Lehibe ny tombotsy madama zao tonga dia atonina tsara io. Zao. Ie. Eko aminao. Atonina io. Mbola vaovao be ty tamin'ny madama. Sady vita vazaha io. Vita amin'ny loto-boay. Ta madama mbola manitra be zao mbola fofona voay. Tsara. Tsara. Fa za koa ne tiako be le isa za koa nefa tsy niomana hividy kiraro mihitsy androany. Zao raha ngapa anjara amin'ny madama ty a. Ameko anao roa alina, tovy roa alina. Roa alina? Ay, roa alina. 100 000 francs. 100 000 francs? Ay. Tena tsara tare ho aty tsy ahita ohatr'izany intsony ianao. Mbola tsy nanaovana mihitsy izany. Tena mbola mety anty ato anatiny. Mbola tsy nanaovana. Tsara vitana be anao azonao aty. Tena tsy manam-bola. Fa za nge tena salasala tiako le izy fa za koa tsy. Tena fa omeko anao ty ataovy 10 000 francs ihany. 10 000 Ay, 75 10 000 francs ihany. To dia meko anao. Fa maninona zany amidy mora be ohatran'izany tony kiraro tony efa tsara be. Tsy atao mason'olona fa tena sahirana be mihitsy zay ohatrano. Zana mpanakeva tsara. Dia vado zao be voka fa miandry andro. Gara tena karariva na androany atao fa tena tsisy tena iraisina mihitsy zay. Za mbola soma sao dia mbola tsy miasa aho. Zany ako ny janona sao ny anankiroa. Tsy mianatra intsony. Lehibe be. Ino nataonao ty? Za mitadina raka ny tapitagnana nefa ianao lozanao mandeha resaka vehivavy fotsiny. Tsy mampiresaka vehivavy izy fa mivatra kiraro aty amiko. Kasi hoe i? Tsy misaresaka natesteko anazy fotsiny fa hividy tsy tia olo izy. Hoe hividy tsy tia olo izy hoazy anampisehako anazy fa tsy midiko zany iny. Namidiny taminao ve? Ie, namidiny taty aminay io 125 000 francs. Andriamanitro. Latsaka 75 mihitsy ara moa. Tena efa manety ny vidianako anty efa mahery mihitsy ny arany. Dia eo amidinao amin'izany. Ianao ve zany azafady ianao zany vadiny? Eny tompoko za mivadiny. Dia kiraronao iny? Ie, kiraro vao vidiko. Fa ngatsy hoe be voka miandry andro indray le vadinao dia amidinao efa sahirana. Ianao ve salama e? Teza koa zany hitanao teza koa zany teraka zany. Teneny anazy zao hoe amidiny kiraro iny fa sahirana be nareo tsisy vola ao an-trano. Tsisy an'izany ka mbola mivazivazy anazy fotsiny ako. Izy vidiana ataoko atahoana ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny zava-pilany izy andrahoana sakafo ao an-trano dia anaovany azy ao daholo izy tronany io tao. Manaiky ka madama tsy andrama ampotsiny ao isan'andro isan'andro. Te andrama ampotsiny. Andao ianao andeha iny ana fa manana baraka. Andao iny. Andrekakio.
tsy mampandroso amin'ny fiainana ny fekinan-doha ny zava-pisotro mahamamo fa dio ny mivarotra hafananany. Coupé dans la boîte. Zareo no maranaka ty vaovao izao alay izao fitaovanao dimy mbola araka amintsika ao anatin'ny songadina velomantso. tonga soto anatin'ny songadina voalohany amin'ity herinandro ity indray isika mangataka ny andray anjara amin'ny fikaonandim-pirenena ireo pastera sy mpitarika fiangonana avy amin'ireo fiangonana sokajiana ho fiangonana zandriny ny foto-kevitry ny fahafahana ara-pivavahana sy ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana no foto-kevi-dehibe hoentin'izy ireo amin'izany fikaonan-doha am-pirenena izany nisy ny fihaonana iraisam-pirenena voalohany iarahan'ireo pastera izay anisan'izany teto Madagasikara ary namaky ny fanambaran'ireo mpitarika fiangonana maneran-tany roa arivo ho an'ny fahafahana ara-pivavahana sy ny asina maha-olombelona. Mikandrim-bolaza sy Arfidy Rakotomanalina. Tarika kristianina manodidina ny roa arivo avy amin'ny lafy valon'izao tontolo izao no tafangona eto mihoatra ny fahasamihafan'ny antoko-pivavahana sy ny sistany mba hiaro ny fahafahana ara-pivavahana sy ny asina maha-olombelona izay tany domondoza amin'izao fotoan'izao. Ny foto-kevitry ny fahafahana ara-pivavahana sy ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana volazan'ny 2020 ao amin'ny lalam-panondrenan'ny Repoblikan'i Kore dia tsy natao hanome fahafahana ny fanjakana hifehy ny fivavahana fa kosa fiarovana demokratika napetraka mba hiatohana ny tsy fitanilany ny fanjakana manoloan'ny fivavahana sy arovana ny finoany ny olom-pirenena rehetra. Maniry zay mba entina eo amin'ny anatrehan'ny indrindra famparlementaire moa zany hoe mba ho lalana velona izy ho ampiharina mihitsy fa tsy hoe zavatra atao fotsiny an-tsaina sy eo mampitsaka izy. Ny tena fiantraikany io zany dia tsy maintsy misy zany ny fanavakavahana aloha voalohany indrindra. Taka ny zavatra mitranga amin'ny tontolo izao mihitsy moa zany hoe misy na zokony na zany nefa tokony mahira ihany isika zany sy ny tokony tanjona zany. Ny mpivavaka miainga amin'ny baiboly dia mifototra zany tokony tsika mahira ihany fa tsy misy zarazarain'ny atoko politika na atoko ivavahana ihany koa fa tokony mba hoe tanjona anankiray ihany dia ny fiainana mandrakizay. Mangataka ny andray anjara amin'ny fikaonandoha-pirenena ireo pastera sy mpitarika fiangonana avy amin'ireo fiangonana sokajiana ho fiangonana zandriny. Ny foto-kevitry ny fahafahana ara-pivavahana sy ny fisarahan'ny fiangonana sy ny fanjakana no foto-kevin-dehibe hoentin'izy ireo amin'ity fikaonandoha-pirenena ity. Ny tena mihitra zany dia mila misaraka tsara mihitsy ny eto fanjakan'Andriamanitra sy ny fanjakana eto amin'ny tany sy ny firenena satria raha ireo no mitambatra dia ho sarotra ny zavatra hitranga lasa misy ny mety misy maro anisy anatin'ny mivavaka ohatra ka hiandany amina mpitondra anankiray na tsy hiandany dia mety olana ny misy fanianjena taka zao mitranga ny Kore zao zany dia lasa manahirana be ny zavatra hitranga ary izay no mbola mitohy zany. Ireo mpanatrika roa arivo rehetra tamin'ny fivoriam-be iraisam-pirenena voalohany dia samy nanasongadina ny fiarovana ny fahafahana ara-pivavahana sy ny fanavaozana kristianina. Sainy koa no manakatsina ny fampahalam-baovao amin'izao alina izao azadonina manaraka ny vaovao-paritra aorian'ny vaovao nasionaly tahaka ny isaky ny fiandohan'ny herinandro. Mambe fotoanao manaraka indray ny tena fiainana tokoa.